أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فندنتني مناتن أراب وانسكريتا panaraka tsy tapaka an'ity fandaharana fampatsahivana mahakasika ny finoana islamo ity. Mbola ao anatiny tantaran'ireo mpaminany rehetra zay nifandimby na qasasul anbiya zay nifandimby teto ambony tany, ny fandaharana zay arantsika amin'ity androany ity. Raha tamin'ny lasa antsika niresaka mahakasika ny tantarany mpaminany Ismail alayhi salam, dia androany kosa dia haka ny tantarany mpaminany Ishaka alayhi salam. Mpaminany Ismail sy Ishaka dia zanaky ny mpaminany Ibrahim alayhi salam, ary samy azony izy roa tamin'ny fahanterana avokoa, izany na Ismail alayhi salam na Ishaka alayhi salam. Ibrahim teo amin'ny fahazato taonany no nahazo naniteraka any Ishaka alayhi salam, ary ihany koa ny reniny antsoina hoe Sara teo amin'ny fahasivifolo taonany no bevoka ka niteraka an'izany Sara izany. Inona zavatra zay nandalo? Araka nivolazantsika tamin'ny tantarany Ismail alayhi salam, fa rehefa niverina avy any Egypta izy ireo dia nomeny ilay mpanjaka mpanampy vavy antsoina hoe Hajara, dia i Sara mihitsy no nanome sosikevitra any Ibrahim mba hanambady an'izany vehivavy Hajara izany mba hafany mahazo an'izany taranaka izany. No ny hatsarany toetra fitiavany Sara any vadiny mba azo taranaka izany, ary tsy nitsahatra izy nangataka doa satria vehivavy tsy niteraka izy na momba, no ny valiny Allah subhanahu wa ta'ala izy, no ny le fitiavana lehibe tao anatin'ny fony, no ny le hatsaram-panahy tao anatin'ny fony, no ny fitiavana ny vadiny diso tafahoatra, dia novaliny Allah subhanahu wa ta'ala ny doany ka nomena vaovao mafaly imamantsika Sara tamin'ny fandalovan'ireo anjely zay nitariny Jibril alayhi salam handeha motika ny tanàna izay nisy ny mpaminany Lut alayhi salam na ny tanànany Sodom. Reo anjely reo rehefa nalefa ny Allah subhanahu wa ta'ala handeha any amin'ny toerana zay misy any mpaminany Lut, dia nampandaloviny Allah subhanahu wa ta'ala tao amin'ny tanàna nisy any Ibrahim alayhi salam. Rehefa tonga tao an-tranony Ibrahim dia niazakazaka Ibrahim nandeha naka ondro matavy anankiray ary novonony zany, ary nikarakarany dia natolony mba hisakafoanana ireo vahiny. Saingy rehefa tonga tao izy ireo dia fantantsika fa ny anjely sady tsy manambady, no sady tsy misakafo, no sady tsy matory, fa midera ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ary manatanteraka ny didy amandalany Allah irery ihany no asan'ireo anjely. Ka gaga Ibrahim no sady natahotra nahita an'ireo anjely tsy nisakafo tamin'izay fotoan'izay, nanomboka natahotra izy dia tenenin'ireo anjely mana la takhaf, aza matahotra nary Ibrahim, inna ursilna ila qaumi Lut. Zay dia norahany Allah, nirahany Allah subhanahu wa ta'ala handeha hamotika tanàna ny mpaminany Lut ao Sodoma ny antondianay, fa kosa nandalo eo zay namangy anao. Teo voatony mpaminany Ibrahim alayhi salam, ary rehefa tony izy nitsiky dia niditra teo ambaravarana izany vehivavy Sara zay efa manomboka antitra izany, nitsiky izy naheno an'izany vaovao zany, ka nitantara Qur'an Karim manao wa amra'atuhu qa'imatun fadahikat fabasharnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Teo ampitsikina izany vehivavy zany nitsangana eo ambaravarana dia nitolorana ireo anjely vaovao mahafaly manao hoe zay dia tonga hanome vaovao mahafaly ho anao sy ny vadinao Ibrahim fa hananjanaka lahy ianareo ary omena anarana Ishaka izy, ary aorian'izany Ishaka zany dia azo taranaka antsoina hoe Yakoba ianareo. Dia gaga izany vehivavy zany dia niteny izy tamin'ireo anjely manao ya wailata aalidu wa ana ajuz wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib. Moa ve hiteraka zao izy amin'ity fahanterako zay efa vehivavy antitra 70 taona, wa hadha ba'li shaykha, ary vadiko io Ibrahim alayhi salam efa 100 taona,
ahoana no hiteranay aty amin'ny fahanterana ty inna hadha la shay'un ajib zavatra tena mahagaga tokoa izany dia namaly ireo anjely manao hoe qalu atanjabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuh alaykum ahla albayt moa venao gaga amin'ny dida mandalany Allah subhanahu wa ta'ala ny famindrampony Allah ny fahasoavany Allah ny anjara-pivelomana sy anjara-pahasoavana rehetra avy Allah dia natolony sy natobany ato amin'ny ity fianakaviana izay misy anao tiry Sara dia taorinan'izay dia faly izy ireo fa ahazo zazalahy antsoina hoe Ishaka ary fotoana kely taorinan'izay dia bevoka imamantsika Sara ary rehefa bevoka izy dia teraka soamantsara lehilahy zazalahy anankiray antsoina hoe Ishaka alayhi salam. Zay no tantara kely tamin'ny fahaterahany mpaminany Ishaka alayhi salam. Rehefa nandeha Ishaka dia nijanona tao Palestine no nipetrahany satria fantantsika fa Ismail dia nafindramonina tany Makka niaraka tamin'ny mamany Hajara fa impaminany Ishaka kosa nijanona tao amin'ny toerana anankiray tao Palestine any niaraka tamin'ny rainy Ibrahim alayhi salam. Taty aoriana dia nanambady impaminany Ishaka ary rehefa nanambady izy dia nahazo vehivavy momba ihany koa, nahazo vehivavy tsy miteraka ihany koa impaminany Ishaka alayhi salam. Tadidintsika fa ny mamany dia tsy miteraka saingy taty aoriana dia niteraka noho ny hatsaram-panahy zay nananany zany vehivavy zany sy noho ny doa zay nataony ka lesona teo amin'ny mpaminany Ishaka alayhi salam zany. Rehefa nahazo vehivavy tsy miteraka izy dia tsy nitsahatra nangataka doa tamin'ny Allah, tsy nitsahatra nangataka doa ny talao tamin'ny Allah, nanao ny zavatra rehetra mba ahafany Allah manome taranaka an'izany Ishaka zany. Farany dia novaliany Allah subhanahu wa ta'ala izany zavatra taoriany fotoana maro zay nangatany mpaminany Ishaka an'izany zanaka izany dia nomeny Allah subhanahu wa ta'ala zazalahy anankiroa kambana impaminany Ishaka alayhi salam. Ny ray amin'izy ireo antsoina Aisu izay taranaka na ihany koa io no fiandohan'ny foko romanina ary ny faharoa dia nomena anarana hoe Yakob na io ihany koa fiandohany ireo zanak'Israely. Zany hoe ny zanaka anankiroa ny mpaminany Ishaka dia kambana, lehilahy anankiroa kambana ary ny ray Aisu zany dia taranaka na ihany koa fiandohan'ireo foko romanina ary Yakob kosa io fantatra amin'ny anarana hoe Israely, izy no fiandohan'ireo foko zanak'Israely zay monina tao an'izany Palestine izany. Zay no tantarany mpaminany Ishaka nanambady izy vehivavy momba saingy taoriany zany doa mafy zay nataony zany dia nahazo an'izany karazana zaza anankiroa kambana izany. Impaminany Ishaka alayhi salam dia nalefany Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny foko Arabo Kanaaniona tao Palestine ary io Arabo Kanaaniona io hatramizay io no tompony izany Palestine izany, io no tompony tanànany Palestine. Mbola ho amarinitsika eto izy ireo no tompony tanànany Palestine satria hatramizay dia izy ireo no tao tonga impaminany Ibrahim ny findramonina tao, tonga impaminany sasasasany ny findramonina tao fa ireo Arabo Kanaaniona no tompony nipetraka tao anatin'izany tanànany Palestine izany. Mpaminany Ishaka alayhi salam dia voateny na voatonina ao anatiny boky masina Al-Qur'an Karim 16 fois no voatonina ao anatin'ny boky masina ao Al-Qur'an Karim ary ao anatin'ny surat Al-Baqarah no ahitana an'izany, ao anatin'ny surat An-Nisa ahitana an'izany, ao anatin'ny surat Al-An'am no ahitana an'izany ary ao anatin'ny surat Hud sy surat Yusuf alayhi salam no ahitana ny tantara sy fampatsiahivana mahakasika ny Ishaka alayhi salam. Mpaminany Ishaka alayhi salam dia niaina teto ambony tany nandritra ny 80 taona 180 taona zany no niaina mpaminany Ishaka teto ambony tany ary izy maty tao amin'ny toerana antsoina hoe Hebron tao Palestiniana no nahafaty any mpaminany Ishaka ary azy tamin'ny fahafatesany sy nampiakanjo azy ary nandevina azy dia ny zanany anankiroa kambana Aisu sy impaminany Yakob alayhi salam ary nalevina teo akaiky ny fasany rainy Ibrahim alayhi salam tao Palestiniany impaminany Ishaka alayhi salam. Maranitsika azy dia
Tantaram-paminany Isaka alayhi salam tsy de lava loatra saingy nisy fifandraisana kely fotsiny tamin'ny mpaminany Ibrahim de rehefa aveo tsy de nitantara maro ihany koa i boky masina Al-Qur'an Karim eny fa hatramin'ireo manampahaizana ara-tantara aza tsy de nametraka tantara lava ho amin'ny mpaminany Isaka alayhi salam fa kosa ny lesona azontsika tsoahana tamin'ny tantaran'ny mpaminany Isaka alayhi salam eny fa hatramin'ny tantarany mpaminany Ibrahim alayhi salam tamin'ny vadiny Sara de raha ohatra ka ho anao vehivavy izay tsy nanana anjara miteraka ho anao vehivavy antsoina hoe momba azakivy manoloana ny famindram-pony Allah subhanahu wa ta'ala aza mitsahatra anao mangataka amin'ny Allah hitantsika tamin'ny tantara fa Sara tamin'ny fahazato taonany ary Ibrahim tamin'ny fahazato taonany vao nahazo an'izany zaza izany ito ihany koa ny zanakany Ishaka mbola tsy nahazo vehivavy tsy niteraka ihany koa fa saingy ny fikitra tamin'ny fangatahana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ka inona tsy mampifikitra anao azakivy mety andalo 5 taona mety andalo 10 taona mety andalo 15 taona mety andalo 20 taona aza tsy azo zanaka anao saingy raha manampinoana ny Allah subhanahu wa ta'ala anao de indray andro tsy maintsy homeny anao apetrao ny fanantenana mezanao manompo ny Allah mezanao mangataka amin'ny Allah ary mezanao mitsabo ny tenana ihany koa sy mikarakara ny tenanao fa azonao izany zaza izany araka ny voalazany ireo manampahaizana tsy misy olona mangataka amin'ny Allah ka verimena eto ambony tany tohizo ny doa zay ataonao tohizo ny fanantenana zay ataonao fa tsy maintsy azonao zany any indray andro any na de efa lehibe aza anao tahaka an'ireo olona lefa lehibe nahazo an'izany zaza izany ary ho vaovao mahafaly aminao izany any aorinany zay ngamba no fandaharantsika tamin'ity androany ity isorako anao nanaraka an'izany hatrany ampiandohany ka hatramin'izao fiafaran'izao ny tenako de mametraka mandrapita fa ho amin'ny alahady herinana toy izao wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh